dia tsy mitsarotra ny manonona ny fahatsaran'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra manaraka an'izao MCTV izao eto mifandarana fanorenam-pinoana ary inona ry havana fa matoa ianao mbola velona miaina afaka mandrea ary indrindra liana zava-panataka an'izao mijanonao anatin'ity video ity mijery sy manaraka an'izany dia fitiavan'Andriamanitra ary fitahian'Andriamanitra ho anao zany dia hivavaka tsika ary hametraka ny fotoana belatana ny tompo. Jesosy io haidino fanahinao dia hazavao ny aty anatinay ampaherezo izay atoroy ny sitraponao izay amin'ny anaranao ny vavahanay. Amen. Luka toko fa 17. Raha misy baiboly moa any aminao dia tena tsara raha afaka manana fotoana dia mamaky miaraka Luka toko fa 17 dia raha isika ny 2:20. Ity soratra masina ity dia miresaka ny amin'ny Jesosy nanadio an'ilay boka folo lahy, lesona omeny tompo antsika ary ampaherezan'ny tompo antsika androany. Rehefa niakatra tany Jerusalema Jesosy dia nandeha tamin'ny Samaria sy Galilea. Ary rehefa niditra tamina vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy izay nifanena tamin'i Jesosy. Saingy ny fifanenana tsy akaiky fa teny alavitra teny izy folo lahy. Ary niantsoantso izy folo lahy dia Jesosy nilaza hoy izy folo lahy hoe mamindra fo aminay tompo. Dia rehefa hitan'i Jesosy dia hoy Jesosy hoe mandehana miseho ampisorona. Dia nanaiky izy folo lahy nandeha ary vao tena mpandehanana fotsiny dia fa nadio avokoa izy folo lahy. Saingy izao ny zavatra nitranga anankiray tamin'izy folo lahy any amin'ny 9:10 no nahita fa sitrana izy ka io ray io no niverina dia nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahiry. Dia inona nataon'ilay anankiray rehefa niverina nisaotra niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy dia nisaotra azy anefa io lehilahy io dia firenena hafa firenena izany hoe Samaritana. Dia Jesosy niteny hoe tsy efa voadio avokoa nga moa nareo folo lahy fa aiza daholo ny anankisivy no ngarery ny tonga eto. Dia hoy Jesosy taminy mitsangana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Inona moa ny afatra ao anatin'izany ry havana? Misy fotoana rehefa misy zavatra manjoa antsika dia tena haitsika mitady an'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny zava-manjoa ny tokony atao dia mitady an'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe inona zany ny zavatra manjoanao androany. Samy manana avokoa ngamba ny tsirairay. Fa ny tena vahaolana voalohany fa tsy farany dia ny fanatonana an' Jesosy. Ny fametrahana an'izany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Zany ny tena vahaolana azo antoka indrindra. Rehefa ao anatina olana isika dia aoka tsy ho atao faralahana vahaolan'Andriamanitra. Hoe tanterahantsika daholo eny amin'ny zavatra ataontsika rehetra dia rehefa any amin'ny farany ka tsisy mahomby izay vao hoe vavaka sisa andao mba hivavaka ry havana alao hifamadika manomboka androany aoka Jesosy no voalohany. Dia rehefa nanatona an' Jesosy amin'izay izy folo lahy nahazo baiko ndana miseho ampisoro. Firesahana an'izany dia ny hoe andana mifamatotra amin'Andriamanitra. Ny olana mitranga eo amintsika, ny zavatsarotra mitranga eo amintsika ry havana, anorenana ny finoantsika dia izao ampifamatory amin'Andriamanitra. Betsaka amintsika ny tratran'izany hoe arakaraka ny sin'ny olana vao mainka tsika tsy mivavaka, vao mainka tsika mandamina amin'ny fiainantsika ivelan'Andriamanitra. Olona no antsointsika, vola no ampiasaintsika, zavatra fahalalana etseroa no ampiasaintsika, fa faralahany vao Andriamanitra. Ry havana, na olana tahaka ny inona na inona mandehana mifamatotra amin'Andriamanitra, ampifamatory amin'Andriamanitra. Rehefa nifamatotra tamin'Andriamanitra hoy Jesosy andana miona ampisorona teny andalana dia sitra. Halleloja. Rehefa mankatohana itsika misy fanasitranana. Ny tsy hatongavan'ny fanasitranana eo amin'ny fiainantsika ange na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina dia zao hoe raha tena tsorona misy fotoana angatsika tena mafy loha, misy fotoana angatsika tena be loha, misy fotoana angatsika nentsika ihany aloha fa amin'ny fotoantsika mankatoa dia sitrana
manonona amin'ny anaran'i Jesosy ianao hanomboka ankatò, hametraka ny aminao rehetra, ny adinao rehetra, hamotsitra ka hametraka nyzany zato isan-jato ho an'Andriamanitra, zany fankatoavanao zany hanasitranana anao. Etỳ ampamaraparanana ry havana, zavatra nafinahitra dia zao, anankiray tamin'izy folo no niverina dia niankohaka dia nisaotra ny Jesosy. Ray tamin'izy folo no nahatsapa hoe tsy toy izao tsy voadio toy izao tsy nahazo valim-bavaka toy izao raha tsy Jesosy Kristy. Ndao hoe naratsika zany. Mety be dia be ny zavatra nataon'ny Tompo anao, nisitraniny ianao, nitahiny ny fiainanao, tafita tamin'ny fianarana ianao, nahazo asy ianao, fa zao isaory Andriamanitra. Tsy mahay misaotra tsony ny olona amin'izao andro farany zao. Ary misy olona zavatra angatahana ao anatina fandoalehana, fa isaorana any anaty boaty, any anatina filokana, firevena, fiainan'izao tontolo zao. Mino fa ianao kosa dia andray lesona androany, isaotra iankohaka ary ankasitraka an'Andriamanitra. Farany ity ampamaranana dia ity hoe rehefa nisaotra izy dia ho Jesosy ny finoanao no ahavonjy anao. Na ianao rery arany mandeha araka sitrapon'Andriamanitra, tanao bokaray fotsiny fa izy sivy, tsy nahoany fa na izy rery ary le tao amin'le tokana, boka-tokana rery io nge tao ny tena fiainany. Noho izany anana fiainana ny ianao rehefa milomano ao anatin'izany fankasitrana amin'i Jesosy zany. Ary ny olona tia misaotra, sokafan'Andriamanitra ny fiainany, ny amitoy any rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Pasteur Andranto Mahenina niaraka tamintsika tamin'ity anio ity avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana. Finaritra daholo.